Afaka ataontsika dia isotra sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana ahafahantsika manatrika ny fotoana indray androany ndreto tsika vonona indray androany andray an'i Jesosy ao anatin'ny teniny. Izy any andeha hitsangatsangana rehefa avy eo fanontaniana tsotra fotsiny tsy maninona fa hivavaka-tsika tompoko ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra sy manome voninahitra anao izay tompo malala ny amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao ny amin'ny lehibe ny famindraponao izay navaozinao indray avaozinao isan'andro izany famindrapo izany Jesosy ary izany ihany koa nahatonga ny vavakay teo Jesosy hoe manavao ny fanoloran-tenanay koa izay mandray anao Jesosy mila ny fananao masina amin'ny fotoana rehetrarehetra isa minitra isa jegondra mila ny fahafenoanao izay androany izay Jesosy manokatra ny sofinay ny sofim-panahinay ny masom-panahinay hifankahita aminao indray ao anatin'ny teny mitenena Jesosy tenena Jesosy fa na dia teny tokana monja ary ny ambaranao aminay dia fantatray fa izay ny tena mahamety anay izay ny mahamety ny fiovam-piainanay anovanao ny tontolo rehetra misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kerevany Nazareta. Haleloya, amen. Mahazo toerana tompoko dia sady tratra amin'ny Pentecoste tompoko. Haleloya, tratra ny lundi de Pentecoste tompoko. Sekoly Famahana olana androany. Rehefa nijery sy nanomana amin'ny fotoana dia tonga saina kely atao anatin'ilay izy hoe fa maninona moa izany latsinainy voalohan'ny herinandro lady ny voalohan'ny herinandro fa latsinainy no atao hoe fanombohana ny fotoana fiasana dia matetika dia hoe latsinainy no voalohan'ny herinandro ho antsika. Amen. Dia ohatrany somary tonga saina atao anatin'ilay izy hoe fa maninona moa izany hoe voalohan'ny herinandro dia tonga dia sekoly mpamahana olana no omen'Andriamanitra antsika. Dia ao anatin'ny Genesis toko voalohany andinin'ny faharoa Genesis toko voalohany andinin'ny faharoa izany hoe tany am-piandohana mihitsy tany am-piandohana dia zao rehefa nidina teto ambonin'ny tany Andriamanitra dia tonga dia ozy ny Baiboly manao hoe ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambonin'ny lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Tany amin'ny Genesis toko voalohany izany inona no mivatan'Andriamanitra teto ambonin'ny tany? Tonga dia olana no mivatan'Andriamanitra vao tonga izy. Dia izao hozy izy Andriamanitra hoe tsy maninona izany fa izay no hanomboantsika azy. Ny ao aorianan'io Genesis toko voalohany io ao amin'ny andinin'ny fahatelo ka hatrany amin'ny fahadimy amby roapolo any dia izao inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Tonga dia vahaolana ny nasesiny. Izany hoe tany am-panombohana izany dia efa inona nataon'Andriamanitra? Tonga dia vahaolana no nomeny voalohany indrindra. Tonga dia nomeny voalohany indrindra ny vahaolana. Dia teo le ny saintsaina hoe fa maninona moa izany latsinainy maraina tonga dia sekoly mpamahana olana. Dia nefa ny teo le izy hoe vao tonga Andriamanitra olana no nitsena azy tonga dia vahaolana ny nasesin'Andriamanitra ny rehetrarehetra. Ngambany somary ovakitsika mety lavalava kely fa ovakitsika izy dia ovakitsika aingakaingana izy mba hahafahantsika miditra tsaratsara kokoa ao anatin'izay Genesis toko voalohany andinin'ny fahatelo toizantsika amin'ny andinin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Haleloya. Andriamanitra ve matahotra maizina? Tsy matahotra maizina Andriamanitra. Tsy natahotra maizina Andriamanitra satria ahoana ary nahatongavan'Andriamanitra teo amin'ny tany le maizina sady foana tsy nisy teo raha ohatra ka matahotra maizina Andriamanitra. Ho aniza izany nanaovan'Andriamanitra ny mazava eo? Ho antsika. Nefa ny Andriamanitra mbola tsy nanao ny olona akory. Mbola tsy nanomorona ny olona akory izy dia efa nasiany mazava satria fantatra Andriamanitra fa omeny maso ny olona ahita. Ary efa fantatra Andriamanitra mialoha fa ny olona izay hoforoniny dia olona matahotra maizina. Olona matahotra maizina ny olona hoforon'Andriamanitra dia mbola tsy namorona ny olona akory izy dia efa nataony mialoha ny vahaolana ho aso ho anao. Amin'ny andinin'ny fahatelo izy tonga dia ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava ary toizantsika amin'ny fahaefatra. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina fahadimy. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro
ary ny maizina nataony hoe alina dia nisy ariva nisy maraina andro voalohany zany ao anatin'io Genesis toko voalohany 17 ka hatrany 18 izay nresahako tamintsika teo io dia inona nataon'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ho tomombana arak'izay mampahazo aina sy ilain'ny olona azy nasiny mazava nasiny andro nasiny alina nasiny ahitra nasiny biby nasiny daholo ny zavatra rehetra nataony ary daholo ny zavatra rehetrarehetra teto ambonin'ny tany nataony daholo ireo fahafenoana rehetrarehetra reo nataony daholo ny fahafenoana rehetrarehetra reo ho an'iza ho antsika Andriamanitra zany rehefa nanomorona an'izao tontolo izao sy nanao an'izao tontolo izao ho antsika dia tontolo tsy misy olana no nataon'Andriamanitra amen ary Andriamanitra teo dia efa nihevitra hoe asorona daholo ny olana rehetrarehetra izay mety hipetraka fa atao miaina amin'ny fahatsarana faratampony ny zanak'olombelona ny olombelona dia nataon'ireo confort rehetrarehetra ireo napetrany daholo ny zavatra rehetrarehetra dia tany amin'ny andininy 19 izy zay vao namorona ny olona mazokavana kely ny andininy 19 rahalao azafady rehefa vita daholo ny zavatra rehetra tomombana daholo ny zavatra rehetra zay izy vao namorona ny olona andininy 19 azafady Genesis toko voalohany andininy 19 amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany amen amen namorona ny olona izy dia tonga dia nampanjakany tamin'ny zavatra rehetra izay efa nataony izay tontolo tsy misy olana nametrahan'Andriamanitra azy ny fafan'Andriamanitra daholo ny olona miverina kely tsika teo amin'ilay resaka maizina teo anatin'ny ianona teo Andriamanitra ozy izy tsika tsy matahotra maizina nefa izy rehefa tonga dia mazava ny nasiany voalohany satria fantano iah teo fa ny olona dia matahotra maizina ny olona dia matahotra maizina dia tonga dia nataon'Andriamanitra ny mazava hoe misy mazava mba tsy ho sahirana ny olona amen dia zao rehefa tapaka zany ny jirama dia manino tsy tokony mandefa story ianao tsy tokony mandefa renirenianina reny hoe jirama te etsetretsetre rehefa tapaka ny jiro maizina fa iza ny tadiavinao tady an'Andriamanitra ianao le nanao ny mazava ny zavatra mahavariana koa dia zao ao anatin'ny fotoantsika rehefa mivavaka dia ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra misy fotoana hoe akipio ny masonao rehefa akipoka ny maso dia mahita inona maizina raha hitady an'Andriamanitra zany tsika dia ao anatin'ny maizina alleloia rehefa mivavaka tsika dia akipio ny masonao dia ao anatin'ny maizina fa rehefa tapaka zany ny jiro dia manina afaka mivavaka mihiratra tsika ao an-trano afaka mijery tsika ao an-trano rehefa tapaka mijiro ao anaty maizina be ao fa rehefa mirehatra ny jiro dia akipy ny masotsika rehefa mivavaka alleloia dia mitady an'Andriamanitra tsika Jesosy ianao le fahazavana ianao ny ilaiko ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo aloha teo hoe Andriamanitra ny ilaina Jesosy ny tena ilaitsika ao anatin'ny fiainantsika rehetra ny teny hoe olona sy ny hoe olana rehefa jerena tampoka dia maninona raha tsy mijery tsara ianao rehefa mamaky teny dia maninona mety hifangaro le izy olona olana litera anankiray ao ampovoany ny mahasamihafa ny hoe olona sy ny hoe olana dia zavatra mahavariana anahy dia ozy hoe fifandrifian-javatra ary ve zany zavatra zany sa zavatra maninona zany fa zao rehefa olona zany ianao ety ambonin'ny tany dia mety misy olana eo amin'ny olombelona dia mety misy olana zay voalazany jaona toko 2:10 andininy 7:30
ao amin'ny jaona toko fahenina amby folo andininy fahatelo amby telopolo dia ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe zany teny zany no nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki za efa naharesy izao tontolo izao. Aty amin'izao tontolo izao izy Jesosy no ahitanareo fahoriana. Io le resako teo, rehefa olona dia mety misy olana. Fa izy Jesosy matoki ozy izy fa za efa naharesy izao tontolo izao. Tahaka le niresantsika teo ihany hoe Andriamanitra efa nanao ny zavatra rehetra tany am-piandohana, nanala n'le olana rehetra izay mety misy eo amin'ny olombelona rehetra izy, nasiny ny mazava, nasiny ny sakafo, nasiny ny biby, nasiny daholo ny zavatra rehetrarehetra ilamina ny fiainan'ny olona, dia zay vao namboariny ny olombelona. Dia io ihany koa ny tenenin' Jesosy hoe za ozy izy efa naharesy an'io fahoriana sy olana rehetra izay mety misy eo amin'izao tontolo izao io fa na dia ety ary ny misy anareo, na dia ety ary ny misy anareo. Inona zany ny teny ilayntsika? Mbola miverina amin'ilay tenin'ny pasteur Sandratra teo ihany, Jesosy no ilayntsika. Jesosy le mpandresy izay efa nandresy ny zavatra rehetra no ilayntsika. Amen. Ny vahaolana ny tonga meloa, ny vahaolana efa nataon'Andriamanitra tany am-piandohana, ny vahaolana ihany koa rehefa tonga Jesosy dia mbola naverin'i Jesosy indray mandeha indray ny vahaolana, izay olana rehetra netin'le tao aloha avy any amin'ny Adama nandra-pahatonga teo amin'ny Jesosy rehetrarehetra, izay olana rehetrarehetra nitranga teo rehefa tonga Jesosy mitondra vahaolana indray izy. Amen. Izany hoe tonga meloa foana Andriamanitra, tonga meloa foana izy. Ataoko sarisary kely ao anatina tantara kely anankiray ny hoe zavatra, no ohatra ny hoe zavatra nataon'Andriamanitra zany eo anatin'ny fiainantsika sy ny fiainan'ny olombelona. Ohatra dia nisy mpanan-karena be anankiray. Dia io mpanan-karena io namboatra trano tsara tarehy be, io tanàna tsara tarehy be, vila misy efitra maro. Nataony faran'izay tsara, ny ao anatiny, ny eny ivelany misy zaridaina. Marihana fa accès moa zany tomobile io, accès voiture fa tsy hoe accès moto. Alléluia. Mazaka fiara maro miparkina, mety tena amin'ny fahatsarana rehetra, natao daholy clôturé, misy barbelé eny amin'ny aniny eny 3 mètres ny avon'ny tamboho. Alléluia. Alléluia. Dia nataon'Andriamanitra tamin'ny fahatsarana, nataon'ilay mpanan-karena tena hoe tamin'ny zavatra tena tsara. Ny ao anatin'ny rehetra ny sanitaire nataony milamina daholy, ny efitrano équipé daholy ny zavatra rehetrarehetra, misy chauffage, misy chauffe-eau, misy chauffeur. Alléluia. Misy endreo zavatra rehetrarehetra tena hoe mampilamina ny fiainana. Misy placard isaky ny efitrano, dia maninona efa feno daholo ireo placard ireo, le hika farany amin'ny pointure mahametiny rehetra. Alléluia. Mety akoatran'izay ny fitehirizana sakafo, na ho an'ny zavatra maina, ny voamaina sy ny karazany, feno daholy, vary zay rehetrarehetra tianao. Ny frigo à l'américaine, double porte avec lina, le mamoaka glaçon reny. Alléluia. Tena feno amin'ny fahatsarana le tanàna rehetrarehetra. Dia nijery an'ilay izy le mpanan-karena zay, tsara kosa ty zavatra nataoko ty, tsara sady mety ty zavatra nataoko ty. Fa izy ary n'olona ho apetrako ato, za tsy namanana ny fitoerako ao amin'ny toerana misy zay tena tsara ihany koa, tsara. Dia lasa izy nandehandeha teto Antananarivo, nandeha izy tena eny, mijanona izy teo ambany tunnel, dia niantso olona teo izy, andaonareo entiko fa ho ampitoeriko amina toerana zay tena mahamety. Alléluia. Dia nentin'ireo olona ireo, dia nentiny teo amin'ilay tanàna le namboariny. Dia izao inona ny zavatra tokony nataon'ilay olona voalohany? Misaotra. Inona zany zavatra tokony ataontsika? Misaotra Jesosy. Fefa nataonao tomombana ny zavatra rehetra tao anatin'ny fiainako iray manontolo. Manana fiainam-pakasitrahana foantsika an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Matetika moa dia zavatra teneniko matetika ao anatin'ilay izy hoe tsy fanoharana vaovao ilay izy, fa dia izao raha misy vera dia misy rano, misy ataontsika hoe
zay na dia ao amin'ny faribodiny tsy ataoko amoaty akory ary fa ataoko misy rano amin'ny faribodiny na misy jus de raisin tsy maninona dia rehefa atsoina sy anontaniana ny olona inona ny hitanao dia ny zanak'Andriamanitra mahita fa efa misy ao anatin'ilay izy fa ny ankamaroan'ny olona dia mahita fa hoe tsy feno ilay izy kely loatra ny ao anatiny io very io dia nefa zao rehefa miverintsika ohatra ka mahatsiaro an'le mahatsiaro an'ny Eli mpaminany rehefa teo tendrombohitra izy mivavaka andatsaka orana dia naninona naniraka n'le mpanompony izy andana jereo ny lanitra Eli tsy inona miankohaka tsy mijery ny lanitra izy tsy mijery izay zavatra hiasa rehetrarehetra so ataon'Andriamanitra any izy fa miankohaka mifantoka amin'Andriamanitra izy satria fantana fa hiasa Andriamanitra fa inona nataony ny rahan'le mpanompo andana jereo ny lanitra verina le mpanompo mbola tsisy ninina andana miverina impito dia niverina foana le mpanompo verina tany amin'ny fampitony ahoana izy le mpanompo misy rahona ohatry ny felan-tanana ndana amin'izay miala ianao izy mantsy amin'ny mpanjaka fa ho voasakany orana ianao fa hisasasasa be ny ranonorana rahona ohatry ny felan-tanana ve manambala orana amin'izao fotoana iainantsika izao raha mahita rahoantsika ohatry ny felan-tanana dia inona ka misy olona mitondra imperasiel tonga dia teny ajanona iny fa hanavesatra atsika any fotsiny sa tsy zany ny atsika raha tsy efa maizina mitatao sady efa mikotroka eriana ny ery zany matetika letantsika mbola tsy latsaka io fa mbola tonga any an-trano aleloia fa raha mahita zavatra kely misy ao anatiny zavatra izay ataon'Andriamanitra dia efa misaotritsika any amin'ny zavatra rehetra iny le nytenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe manana fahononam-potsika rehefa manana ny fanamasina satria dia tenantsika sy ny olombelona dia manana filana foana manana zavatra ilaina foana izay jeren'ny masoka mahafinaritra dia tiana ho ananana tiana ho azo ny vehivavy moa na dia efa tsy fantatra hoe mifampitaingina firy ary ny kiraro amin'ny pisy kiraro ao ka mandalo eny an-tsena eny izy mandalo botika izy dia hoe hoay ty mbola tsy ananako tsara ty le ana ohatran'ity ohatra ny efa tsy azo anaovana tsony zany hoe le efa nananana ary mbola irina hiverina ananana ao anatin'ilay izy dia izay le ilantsika fanamasina nanantsika fahonona-po fa rehefa manana fanamasina tsika sy tarian'ny fanamasina tsika dia zao zava-panany mahaliana atsika mihoatra no le zavatra tsy hoe tsy mendriky ny anana zavatra tsara sy hisitraka zavatra tsara tsika hisitraka zay zavatra mba tiatsika ampifaly atsika tian'Andriamanitra tsika tena hisitraka n'izany fahatsarany zany anana fifalim-piainana anana fifaliana hiainantsika ary tena hatsapatsika ihany koa hoe tena olona tahian'Andriamanitra mihitsy tsy ny hoe ny amin'ny zavatra anananao ny hatsapanao ny hoe hitahian'Andriamanitra ianao fa ny amin'ny fisian'ny fanamasina ao anatinao izay mampitoetra anao ao anatin'io faharipo io ahitanao ny fahatsaran'Andriamanitra foana ny amin'ny zavatra rehetra be dia be ny olona miazakazaka ary amin'izao fotoana izao dia tena miroborobo fatratra ny resaka any amin'ny resaka franc-maçonnerie be dia be ny tanora roboka ao anatin'io zavatra anankiray io dia nefa io fatatsika tsara fa tonga dia ny lalana hoentiny tonga dia ny lalana tsy makany amin'izay lalana andehanantsika tsy mandeha any amin'izay lalana andehanantsika malahelo ny tena misy fotoana mpiara-miasa namana sy ohatr'izany tafiditra any anatin'izay lalana izay inona ny zavatra tadiavin'ny olona ao anatiny eo pouvoir fananana mihoatra hiazakazahana daholo ny zavatra rehetrarehetra ary varotana ny fanahy na dia efa olona mahafantatra an'Andriamanitra sy manompo an'Andriamanitra raha dia mbola misy latsaka ao anatin'io hitady an'izay nefa ny andron'ny olona dia tahaka ny ahatra
tena hoe 2 minitra ny eto ambonin'ny tany. Tsy azonao anakalozana n'izany zavatra rehetrarehetra zany ho amin'ny fiainana izay nomaniny Jesosy ho anao. Dia ny zavatra efa niresahantsika teo dia izao, efa nomanin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, ny vahaolana rehetra efa napetraka Andriamanitra. Fa izao, rehefa tonga tao an-tranon'le rehefa tonga teo amin'le trano izay namboarin'le mpanan-karena le olona nalainy, dia manina misaotra tompoko, misaotra betsaka. Inona ny tokony ataon'le olona? Mila miombona amin'le mpanan-karena aloha. Mila miombona amin'le mpanan-karena sao dia olona hafa indray ny alainy eo. Ka le mpanan-karena tsy maintsy hitady olona ho ataony mipetraka ao amin'le trano satria efa vitany tsara tarehy ilay izy. Ka raha novidiana ianao dia manina? Mila miombona aminy. Mila manao izay teneniny. Mila manao izay teneniny. Ary le mpanan-karena tsy mpanan-karena pila voatsiary io ka hoe zavatra tena tsy ho vitanao ny zavatra teneniny na zavatra tena hanimba ny fiainanao, fa zavatra tsara daholo ny teneniny, zavatra tsara ho anao ny teneniny. Dia mila manao izay teneniny alohan'ny hidirana eo ao amin'le tanàna fotsy manjopika tsara be. Ny seza salon an'izay tian'izay, seza salon cuir fotsy, le misy an'le domina ohatr'izao dia mivelatra ny tongotra, tato afaka manao la siesta mitsotra. Alleloia. Nataon'Andriamanitra mifahatsarana, nataon'le olona mifahatsarana ilay izy. Endrika Andriamanitra io resahako eo, amin'ny fahatsarana rehetra amin'izay mampety anao mihitsy. Fa rehefa tonga ao le olona avy any ambony avy any ambany tunnel, fantatritsika ohatry ny ahoana. Inona ny ataony? Mila midio. Tsy mety raha tonga dia hitsipaka eny amin'ny salon nefa le tena le vao avy ery ananiny ery fa maninona? Mila midio. Manantona an'Andriamanitra tsika mila midio. Mila midio isan'andro satria sy ny ten'Andriamanitra dia zao vao mihiratra io masoandro io, vao mihira, vao miposaka io andro io. Ny fisaintsainana dia mandeha lavitra mahatonga zavatra be dia be ao anatin'ilay izy. Indrindrandrindra fa manadino mivavaka vao mihiratra amin'ny maso. Dia inona ilay izy tonga dia le journée, le asa, le zavatra ho atao, le stress ny tontolo andro, le zavatra nangatahan'ny mpampiasa nefa mbola tsy vita, le zavatra reniny tonga dia miposesika ao anatin'ny sainao. Tsy fantatra raha ny saiko rery no misy problème na ny rehetra mety ho tratra daholo. Fa tena zany, vao maraina. Ny masonao ary mbola tsy mety mihiratra amin'ny masoko, fa ny sainao efa lasa lavitra be mihitsy le dossier. Inona le tokony ho atao? Tsy ampy an'izao, tsy vita le any, no be dia zao. Zany rehetrarehetra zany tonga dia mitrango ao anatin'ilay izy. Dia iny le mahatonga antsika mila midio foana isan'andro. Jesosy eto anatrehanao indray ny tenako Jesosy. Vao nihiratra amin'ny masoandro, mbola tsy nihiratra koa amin'ny masoandro. Ny andro ririnina moa zao dia taratara amin'ny masoandro vao mihiratra. Fa zao efa nisy zavatra tsy nety sahady ny saintsainiko sy ny eritreretiko. Fa miverina eo aminao midio diovy indray Jesosy. Hiatrika ny journée vaovao dia eto indray le teny ilako ny fananao masina. Satria ny andron'ny Pentecoste dia andro namenona ny fanahy masina tamin'ny mpianatra. Zay. Tao alohan'io Jesosy dia niteny hoe aza mandeha aloha. Aza mandeha mitory aloha, aza mandeha mihazakazaka atsimo avaratra, tsy nanana andrefana. Fa mijanona miandrasa aloha. Fenona aloha nareo vao miainga. Dia ohatr'izay ny zavatra ilayntsika isan'andro. Amen. Feno ny fanahy masina vao miainga. Dia tsy hoe vao mifanena amin'ny DG anao zany tonga dia teny tsy fantatra be no ataonao satria feno ny fanahy masina ianao. Fa rehefa feno ny fanahy masina ianao dia feno ny fahendrena rehetra. Amen. Ny fanahy masin'Andriamanitra io dia le fanahy tompomariky ny fahataterahany zavatra rehetra amin'ny fahataterahana tanteraka tsy misy tomika. Rehefa feno ny fanahy masina tsika, miena sy mihitsana daholo ny fahadisoana rehetra izay mety misy ao anatin'ny tontolo andro, ny zavatra atao. Izay hiditra ao anatin'ny période ny examen tsika izao raha mpianatra ianao tena mangatà foana ny fenon'ny fanahy masina io. Mba tsy hisy ho diso ny zavatra ataonao. Ny fanahy ihany koa dia tenen'ny Baiboly fa fanahy mpampatsiaro. Mpampatsiaro. Mpananatra, mpampianatra, mpampatsiaro. Dia izao. Angataka ny fanan'Andriamanitra io foana satria 1000 page ny boky vakianao. Rehefa tonga ny examen dia andalana 3 amin'io ihany ny anontanianao. Dia izay.
tena mila mifanamasina tsika anana fitadidiana tsara marina fa misy ny lesitone jeune inona sy ohatr'izany reny mihinana karoty etsetra etsetra fa zao mihoatra lavitra noho izany ny fanampiny fanamasina anao rehefa tonga izy alleloia inona ary nahavony olona tao anatin'io tao anatin'io zavatra efa nataon'Andriamanitra io tany anatin'ny Genesis toko voalohany io rehefa nataon'Andriamanitra ho tomombana daholo ny zavatra rehetra dia namboariny amin'izay ny olona nataony Adama sy Eva nisitraka an'io zavatra rehetrarehetra io inona moa ny ilayntsika olombelona rehefa eto ambonin'ny tanytsika ao anatin'ny fiainantsika dia inona torimaso sakafo sécurité inona daholo misy zavatra maromaro ao asa mila asa koa tsika mila fandaninandro zany dia io asa tokony ataontsika eo fa tsy tena hoe fitadiavana be fa fandaninandro io occupation satria izany tsy manana occupation ny devolony tsy manana occupation satria rehefa tao amin'ny bokin'ny Joba rehefa nyteny Andriamanitra hoe avitaizao menao ry Satana dia nandeha nyrenireny teny ananina rehetrarehetra teny tsy manana occupation izy fa nyrenireny araka ny tapin-tanety fa tsika mila manana occupation ny occupation antsika na tsika manompo an'Andriamanitra na tsika miasa sy ohatr'izany fameno daholo ny zavatra rehetrarehetra zany fahafenoana zany ilayntsika olombelona eto anatin'ny fiainantsika dia io inona torimaso sakafo asa fialofana sécurité tamin'izany rehefa nataon'Andriamanitra ny tany dia zao nasiany biby be deabe tao nasiany liona nasiany bera nasiany zavatra rehetrarehetra fa naninona en sécurité Adama sy Eva satria reny inoffensif tamin'izany inoffensif en sécurité ny fiainan'ny ray manontolo enjy manana fialofana tamin'izany mbola tsy nisy ny ranonorana sa efa nisy ny ranonorana mbola tsy nandatsy akora n'Andriamanitra fa zao rehefa mafana fotsiny ny andro dia misy an'ilay azo mitoroboka be reny eo izy ireo mitsotsotra inona le izy mateo lahy tamin'izany tonga dia bozaka malefaka be mampahazo aina tsara tsy nisy zavatra nanahirana inona le occupation amin'ny Genesis toko faharoa Andriamanitra nyteneny Adama hoe hitandrina ny saha zay ny occupation any Adama hitandrina ny saha inona ny occupation any Eva hanampy any Adama zany hoe nataon'Andriamanitra tomombana ny tontolo ny zanak'olombelona tsy misy olana fa maninona ary ny lasa nisy ny sekoly famahana olana taty aoriana naninona nisy ny sekoly famahana olana ny olana dia nanomboka teo amin'ny Adama ny odina teo amin'ny Adama nanota rehefa tafiditra ny fahotana tonga ny olana inona ny olana voalohany ny tranga ny olana voalohany ny tranga dia zao rehefa ny odina Adama dia tonga dia tafasaraka tamin'Andriamanitra aloha vao tafiditra le fahotana tsy le fahotana ny tafiditra fa i Adama ny niditra zay aloha zany angamba ny zavatra atao mazava rectifiena kely tsy hoe tafiditra amin'ny fahotana hoay tafiditra amin'ny fahotana tsy izay le izy ianao ny miditra ao anatin'ny fahotana satria izay le ny tenan' Jesosy hoe mivavaha mandrakarivo izy mba tsy hidiranareo ao amin'ny fahotana zany hoe isika no miditra fa tsy ny fahotana ny miditra ndraindray mantsy nitsika zatra n'izay manilika foana zay eo anatin'le izy rehefa misy ny zavatra nitranga dia tsy za fa izy ohatra ny toetra ny Adama tamin'ny Eva rehefa nanontanian'Andriamanitra izy Adama inona tiana ataonao ka le vehivavy menao any tena nitondra le hanina nanangoly ahy dia lasa tafalatsaka koa lasa ohatrany hoe manilika foana dia misy fotoana rehefa tratra niditra le fahotana tsy le fahotana niditra fa isika ny miditra ao anatin'le fahotana zay aloha zany zavatra anankiray tafasaraka tamin'Andriamanitra rehefa nisy ny fahotana inona ny olana voalohany ny tranga ny olana voalohany ny tranga tonga dia inona vision tonga dia fahitana ny tapina vao miditra ao anaty fahotana zany tonga dia ny fahitana ny vision ny potika voalohany tonga dia tsy nahitan'Andriamanitra Adama tsy nahitan'Andriamanitra Adama inona ny zavatra tenin'ny Baiboly ao anatin'izay zavatra izay nandreo izy rehefa hariva ny andro dia nandre an'Andriamanitra tsy hoe nahita an'Andriamanitra tonga teo amin'ny satso ny Adama fa nandre azotsika ve le izy vao tafiditra tao anaty fahotana vao tonga amin'ny fahotana tonga dia rava potika ny vision any Adama potika ny vision any olona ny fahitana ny simba voalohany
Teny zavatra ao anatiny hoe fahitana sy voalohany koa zay dia mahagaga anahy koa dia zao mbola terme anankiray indray fahitana sy fahotana. Fahitana sy fahotana. Litera anankiray koa no mahasamihafa an'ireo. Litera anankiray koa no mahasamihafa an'ireo terme anankiroa ireo teny anankiroa ireo. Zany hoe vao miditra vao tafidirany vao niditra ao anaty fahotana zany dia simba ny fahitana. Tsika nefa dia asain'Andriamanitra manana vision. Asain'Andriamanitra tsika anana vision, ahita ny tsita zay le finoana. Ny finoana dia mahita ny tsita. Mahita ny tsy mbola hita. Sy hoe mahita ny tsy fahita. Halleluja. Asain'Andriamanitra tsika manana vision fa zao raha vao misy fahotana dia potika io vision io. Manana vision na projet ngeza be ohatra ianao tena ao anatiny hoe molavola za anao an'izao anangana zavatra ohatran'izao. Matipaika ao anatin'ny visionao sy ny fijerinao daholo ireo planina rehetrarehetra zao ny anaovana azy sy ana. Fa raha vao tafalatsaka ao anaty fahotana fa za miteny anareo fa misavoritaka io vision na mieritreritra ary na miezaka ary ianao mamerina an'le izy hoe zao le visionko tamin'iny tsara be fa tsy manana tsony an'le ohatrany hoe fifaliana ao anaty ianao aminatina vision. Tsy haiko nareo raha mba manao an'izany fa rehefa mamolavola projet ao anatin'ny fisaintsaina koa dia misy fifaliana hafa kely zay ao anatiko ao ohatrany hoe efa miaina ny fahatanteran'le izady. Sa zarery ve? Tsy zarery e? Dia iny fifaliana ao anatin'iny mahafinaritra be ao anatin'le izy. Tian'Andriamanitra ianao manana an'izay vision zay. Satria iny vision iny no tanteran'Andriamanitra jereo tsara fotsiny. Ny anatin'ny Baiboly dia zao ny vision an'i Abrahama ny tanteran'Andriamanitra ny anatin'ny Apokalipsy. Le tanàna tsy natao tanana. Tonga dia zay ny tao anatin'ny eritreritry Abrahama tsina rehefa nitenen'Andriamanitra izy mialahy ianao eo amin'ny ankonanao dia mandehany ianao any amin'ny tany izay asehoko anao. Dia ny Abrahama tonga dia lasa lavitra be ny vision. Tonga dia zany tanàna tsy natao tanana zany Andriamanitra nanao anazy feno ny fahatsarana rehetra tanteran'Andriamanitra le vision zany tanteran'Andriamanitra. Tsika mila manana an'izay vision zay ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Amen. Fa raha vao idirana fahotana ao anatin'le izy dia misavoritaka io vision io. Io le izy hoe ny fahitana sy mbany ny fahotana. Ny fahitana dia sy mbany ny fahotana. Ao anatin'ny Genesis toko 7 Genesis toko 7 toy izantsika. Genesis toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Genesis toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 10. Ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravinavy izy ka nataony sikina ho azy. 9. Ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy. Io ilay niteneniko teo, nandrehan'i Jehovah rehefa hariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vadiny nieriny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-draha lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? Adama, aiza moa ianao? Fa akory ty natao? Dia hoy izy nandrehanao tao amin'ny saha dia natahotra satria mitanjaka dia nihery. Halleluja. Adama, aiza moa ianao? Fa akory ty natao? Fa nandositra nihery. Nandositra Adama nihery fa nitanjaka tao anatin'le izy. Zao rehefa tafiditra amin'ny fahotana miditra ao anatin'ny fahotana ny olona midevoly tsy misalasala fa tonga dia manala baraka avy hatrany. Tonga dia manala baraka avy hatrany. Ainsi teny ianao hiditra ao anatin'le izy. Rehefa tsy ampivavaka ianao, tsy ampy amin'ny fanahy masina ianao, tafajoboka. Inona ny ataony? Tonga dia manala baraka avy hatrany. Inona ny nataony devoly teo? Tonga dia naboridany. Nalainy baraka. Efa miboridana ry zareo teo
fa tsy ao anatin'ny compte le izy satria Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra ho amin'ny fahatsarana dia ny tontolo izay nanaovan'ny olombelona dia ao anatin'ny fahatsarana tanteraka fa rehefa tafiditra ao anatin'ny fahotana dia novainy devoly le fahitana io le zavatra tena hoe le vision maso mitovy eny nanana ny Adama sy Eva tao alohan'ny nanontany sy ny tao aorian'ny nanontany fa tao alohan'ny nanontany izy tsy nahita an'izany satria izay nanaovan'Andriamanitra azy sy natiora nanaovan'Andriamanitra azy fa vao tafiditra tao amin'ny tontolon'ny devoly izy tonga dia navadiky ny devoly ny fahotana hoay miboridana afa-baraka tsika tsy hoe ary tsika amin'izao fotoana izao tsy hoe rehefa miboridana ianao ny afa-baraka fa rehefa manoty ianao dia afa-baraka raha sanatria ka tafandainga ianao dia tratran'ny olona le lainga anao dia manino afa-baraka nangalatra dia tratra afa-baraka nangala-badin'olona dia tratra afa-baraka nangalarim-badin'olona dia tratra dia afa-baraka mampimeatsika le izy fa za tena nandika za te fa manina ary le terme ny atao hoe nangala-badin'olona foana fa tsy misy hoe nangalarim-badin'olona dia nieritreritra tao anatin'le izy hoe marina izany hoe nangala-badin'olona satria action natao le izy ary tsika tsy hoe entana mipetraka ko hoe nangalarina tsy hoe entana mipetraka fotsiny dia nangalarina dia lasany ihany fa misy avy aminao matoa ny ainga le izy dia hoe nangala-badin'olona fa tsy hoe nangalarim-badin'olona tao anatin'io rehefa tafalatsaka tao anatin'ny fahotany Adama sy Eva tapina diso ny vision diso tanteraka ny vision nalainy ny devoly baraka izy dia zao nitady solution izy ny zavatra mahavariana dia zao Andriamanitra miresaka aminy isan'andro isan'andro dia rehefa diso tafalatsaka izy tsy niantso an'Andriamanitra akory azotsika ve satria nasesiky ny devoly tao anatin'ny sainy tao anatin'ny teny eo ihany koa hitovy amin'Andriamanitra nareo raha voatsyana dia iny ataon'le devoly mihitsy izay ahatonga ny Adama sy Eva tsy hitodika amin'Andriamanitra intsony io nareo fa afa-baraka miboridana nareo zao ve ny zava-zao ve ny entinareo anatrehan'Andriamanitra nefa io foana ny entiny teo anatrehan'Andriamanitra nandritra fotoana rehetra teo nareo miboridana be io ve no hijoreo anatrehan'Andriamanitra afa-baraka nareo nefa io foana ny teo hatramin'izay dia zao tsy niantso an'Andriamanitra izy inona ny zavatra nitadiavany zareo ao amin'ny 7 ao amin'ny 7 dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fatany fa mitanjaka izy dia mba solution hitandry zalahy dia nanjaitra ravinaviavy izy ka nataony sikina ho azy nanjaitra ravinaviavy izy ka dia nataony sikina ho azy solution de fortune ny solution ny olombelona zany ao anatin'ny fisainantsika dia solution de fortune foana rehefa isika ny miezaka mitady vahaolana ho an'ny tenantsika dia solution tsy tena maharitra tsy tena amin'le tena izy tsy tena amin'le tena mahamety fa solution hatsangatsika honena azy indray Andriamanitra inona reto ravinaviavy reto inona ozy Andriamanitra tonga avany izy jerevany Adama tsy mahita an'Andriamanitra fa Andriamanitra mahita ny zareo na dia nanota ary izy satria izy ny baiboly hoe rehefa manototsika dia tafasaraka amin'Andriamanitra dia zay le fahotana ny hevitra manasaraka antsika amin'Andriamanitra isika ny tsy mahita an'Andriamanitra ao ambadiky le hevitra Adama sy Eva ny tsy mahita an'Andriamanitra satria niafina tao ambadiky le hazo ihany koa izy sady efa tsy mahita an'Andriamanitra raha teo izy mbola niafina tao ambadiky ny hazo ihany dobla rindrina ny anazy fa Andriamanitra mahita azy dia Andriamanitra nijery enina ary ty ravinaviavy ty zao koa ve dia mba mety sady amin'izay ny Eva amin'io 2 pièces ravinaviavy 2 pièces zany mba solution hitan'ny olona anatin'le izy solution hitan'ny olona dia zany ravinaviavy 2 pièces
tsy mety ty aloha ty jadavana vahaolana ozy izy ny tompo ary ny tompo angana be raha voaresaka vahaolana satria izy ny nanao ny zavatra rehetra anazy ny zavatra rehetra. Genesis 3:7-20. Genesis 3:7-20. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah-Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka napy akanjo azy. Amen. Inona nataon'Andriamanitra ho an-jareo? Akanjo hoditra. Ny cuir véritable kay tsy zavatra ny fironina taty aoriana fa ny tompony nanjaitra azy voalohany. Amen. Halleluja. Dia jereo tsara fa Andriamanitra tompony fotoana rehetra. Ao anatin'ny ohatran'izao dia vita ny akanjon'izy mivady. Nefa zany cuir véritable zany mbola mila usinana tandry zany, mbola mila mamono biby zany tamin'io moa zany. Tamin'izany zany namoron'Andriamanitra ny olona dia zao i Adama 4 mètres ny halavany. I Eva pointure 85 na ohatra zany. Dia ozy izy ny tompo hoe bison anakefatra. Bitsika any amin'ny fanamasina ny tompo satria Andriamanitra miteny dia ny fanamasina ny manatanteraka. Andriamanitra miteny fotsiny ny fanamasina tonga dia miketrika aingana be. Vao miteny Andriamanitra anaovana akanjo reo aingana be ny fanamasina nandrefy. Vao refy izy mivady. Ny finoana amin'ny biby. Namboarina ny hoditra. Namainy. Nalona aloha. Nasorina le ohatran'ny madidity aminy. Natao daholo izay fomba rehetra nahavitany. Cuir véritable. Tsara tarehy. Mbola izay vao hiditra any anatin'ny fanjairana. Atao ahoana ny kopiny tiry tompo izy ny fanamasina. Andriamanitra ray. Atao ahoana ny kopiny reto. Izay Andriamanitra izay hika farany. Alléluia. Izay hika farany. Alléluia. Dia misy zavatra tsaroko izay toritenin'ny pasteur Joy efa taona efa lasa ela izay. Nareo ve ozy izy pasteur Joy zao ny fomba fitafinareo. Na zavatra tsara pelouse en kiraro zavatra tsara be. Dia nareo ve mieritreritra ny any an-danitra any dia manao salaka. Satria ohatry ny efa ela be ny fieritreretana an'izany hoe lanitra sy an'izany dia hoe ny andro ve zany dia anjely sy olona manao salaka ny any an-danitra any nefa nareo ary mahay miakanjo tsara ohatran'izao. Ny fahatsarana rehetrarehetra. Dia io le teneniko hoe nanjaitra Andriamanitra nataony le izy. Tonga dia ensemble cuir. Ensemble cuir. Dia ozy izy Adama manjan'Andriamanitra hoe azafady tompo isolo akanjo vetivety dia nitodika Andriamanitra namela mosina. Nefa Andriamanitra mahita foana na mitodika izy na maninona. Alléluia. Solo akanjo izy mivady. Nalana les 2 pieds ny Eva natsofoka. Ensemble cuir tsara be. Adama hitany lave. Tsara. Yes. Ny Adama koa tsy natsofoka. Complet cuir. Misy veste cuir. Ozy izy Eva mantsena Adama. Ary ohatry ngezangeza ny palitao anao. Non, oversize ny anarany tony. Alléluia. Le lamody farany. Dia nijery an'io. Rehefa tafakanjo ary tsara. Tsara. Zay vao mivirina teo amin'Andriamanitra amin'izay. I Eva amin'io miafina aorianan'ny Adama. Miafina aorianan'ny Adama. Hitan'Andriamanitra fotsy miafina aorianan'ny Adama izy. Adama mitsangana. Dia Eva aorianany miafina. Zany. Faly Andriamanitra nijeriny zany. Miakanjo tsara. Afaka indray ny olana. Alléluia. Eva aorianan'ny Adama io mbola te hanangatanana. Matetika mantsy ny vehivavy manan-javatra angatana mihoatra kely izay foana. Saty zany? Manana kipitsony kely angatana foana izay. Hitan'Andriamanitra Eva. Mbola te hiteny nga ianao. Eny tompoko. Ary tsisy moto nga. Ensemble cuir kosa ve tsy maintsy ampiarahana amin'ny moto. Adama moa nandona azy mbola tsisy lalana fa jungle aty. Jereo ny fahatsaran'Andriamanitra. Tiako sariana ny sainao anatin'ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'ny tontolo rehetra anaovan'Andriamanitra antsika sekoly famahana olana androany. Fajerevan'Andriamanitra amin'ny atsipiriany ny zavatra mety aminao. Amen. Jerevan'Andriamanitra amin'ny zavatra amin'ny atsipiriany. Dia jereo tsara fa ny vahaolana ataon'Andriamanitra dia vahaolana tsy takatra ny sain'ny olombelona. Tsy takatry ny olombelona angatahana mambavaka akory ary. Ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana satria Adama sy Eva tsy nahatakatra akory angataka amin'Andriamanitra hoe anaovy akanjo izay.
dia jereo tsara fa ny zavatra nataon'Andriamanitra vao tany amin'ny voalohany tany dia ilay zavatra matimatesan'ny olona rehetra rehefa mijery zavatra. Cuir véritable ve ty? Cuir véritable ve ty? Na kiraro na poketra na cuir véritable ve ty? Andriamanitra ke nanao an'ilay izy voalohany. Alleluia! Homentin'Andriamanitra ao anatin'ny tontolo-pahatsarana rehetratsika ao anatin'ilay izy. Ao anatin'ny sekoly famahana olana tsika dia tsy vahaolana ny ilainao. Tsy vahaolana ny ilainao. Dia fa inona ary zany ny ilaina pasterako ao anatin'ny sekoly famahana olana hoe zany dia tsy mila vahaolana. Tsy vahaolana ny ilainao. Ilay Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra no ilainao. Amen. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Amen. Satria raha vahaolana no ilainao dia izay eritreretinao fa vahaolana mifanitsy amin'izay olana tadiavinao ihany no tonga eo. Jereo tsara fa ny zavatra nataon'Andriamanitra rehetra ny vahaolana nataony dia izao izay mihoatra lavitra tsy takatry ny saina akory amin'izay olana misy eo no tonga dia dingan'Andriamanitra lavitra be mihitsiny ao anatin'ilay izy dia iny no tanterahany. Ina ary zany ny ilaintsika ao anatin'ny fiainantsika raha tsy vahaolana. Ny ilaintsika ao anatin'ny fiainantsika dia iny fiombonana amin'Andriamanitra. Efa niresahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha teo. Miresaka ny fiombonana amin'Andriamanitra, fiombonana amin'ny fanahy masina, fahafenoan'ny fanahy masina amin'ny fotoana rehetra. Ny zavatra nahavariana kely dia izao tany Arivomamy izay omaly nitondra fotoana fivoriam-bavaka. Dia raha matadidy ho an'izay rehetra tany Arivomamy dia nisy rahalahy anankiray izay nitondra béquille double. Any tadidinareo sitranin'i Jesosy izy teo amin'ny tsika nanao fotoana teo dongona afaka béquille double. Dia izao tonga tao anaty fotoana izy omaly. Tonga namonjy fotoana izy omaly miaraka amin'ny béquille simple. Isaorana ny tompo aloha zany fa efa nisy fandrosoana. Béquille double ilay tamin'ilay voalohany dia mba béquille iray sisa ny netiny. Na dia efa afaka béquille double ary izy, afaka ary izy tany amin'ny tongany. Fa inona ny zavatra nitranga? Niverina ny sotro toaka raha namana. Dia niverina ilay zavatra. Jesosy nefa efa niteny fa rehefa sitrana ianao dia maninona? Aza manota tsony izy. Mba tsy hiverina, mba tsy ho tonga izay ratsy no ilay teo. Dia tonga raha namana tao anatiny eo. Ny zavatra nahavariana dia izao rehefa niditra izy dia ohatrany hoe izaho mbola tsy conscient satria izaho efa ao anatin'ny toriteny izy ny tonga. Ny zavatra nasain'ny tomponentina nefa dia niresaka fanahy masina. Fanahy masina sy ny alikaola. Tena izay mihitsy zay ny fizarana nataoko tany. Ny fanahy masina sy ny alikaola. Dia ao anatin'ny Baiboly tsy misy miteny mivantana hoe aza misotro toaka. Izay foana tsy inona ny ialan'ny olona ilany ao anatin'ilay izy. Sy ahoana koa tsy misotro toaka fa anona izay nge misotro amin'ny atonony. Dia rehefa nanontaniako moa ny olona rehetra tao anatin'ny assemblée hoe ho anareo ohatra ny ahoana ny atonony. Dia tsisy nahavita namaly an'ilay izy atonony ohatra ny ahoana tokoa ary satria ny olona rehefa miteny dia afaka misotro fa sotroina amin'ny atonony. Inona ro any atonony ho anareo? Ray barika ve? Ray so ve? Ray vera ve? Ray tavoahangy ve? Ny atao hoe atonony. Fa tsy misy afaka mamaly an'izany. Satria une fois ianao miditra. Ny antonony mety ray vera ny fanomboany. Ny antonony mety roa vera ny fanondroany. Ny antonony mety ray tavoahangy, folo tavoahangy. Dia lazainao fa antonony foana ilay izy. Satria tafiditra. Simba le vision, fahitana, fahaiza manavaka, fahaiza mamantatra, fahafahana mamantatra hoe izao no mety, izao no tsy mety, simba. Dia izay ilay izy. Tena havariana fa dia izay ny zavatra voazara tany anatin'ilay izy. Resaka mikasika ny Zakaria moa atao anatin'ilay izy sy ny fahaterahan'ny Jaune. Tonga dia nanafatra Andriamanitra, nanafatra ny ran'Andriamanitra, ny anjely dia nanafatra. Aza misotro toaka na divay. Manapa-teraka ny zaza ary ny zaza koa tsy mahazo mikasika satria voatokana ho an'Andriamanitra izy ary ho fenona ny fanahatra ny ekibo. Ny fanahy masina sy ny alikaola dia incompatible. Tsy afaka miaraka mihitsy. Ka isika mila ny fanahy masina isan'andro dia maninona zany? Tsy misotro. Matetika rehefa tafaraka amin'ny namana taloha sy ohatr'izany dia izao rehefa mifampiresaka ihany. Dia miteny mory zalahy hoe ary laho ny laza pastera.
satria mbola mifanao ela moa zany satria raha zay le de eno a de tsy misotro tsony ve tsisy an'izany tsony tsy tadidiko tsony ary zany alleloia tsy tadidiko tsony ary zany alleloia ka tady ampitadididy zavatra tsy manjary eo aleo tonga de katsanana tonga de katsanana tsy tadidiko tsony zany tsy ilainy zany zany ra sy tena fahalala-pomba ny atao za koa tsy misotro tsony fa fahalala-pomba ny atao de mba mandray kely zany tsy maninona fa ntsika tsy mahalala fomba eo mason'izao tontolo zao satria tsy mandray fa teneniko anareo fa misy fotoana tamin'ny niasa tany Tamatavy sotro zany de za tamin'izany vao tendry tantana ny agence ny CFAO sikama tany Tamatavy de rehefa tonga any ny direction générale ary matabe ry zareo ny tonga any de zao tonga any zareo mijery manao contrôle manao zavatra rehetra mety ve ny zavatra rehetra rehefa vita ny asa de amin'ny ariva de mandeha miaraka amin'ny sakafo de fantatsika tsara fa mivazaha rehefa tonga ao anatina restaurant anankiray de aiza izy mipetraka voalohany eny amin'ny bara tonga de eny amin'ny bara de za koa moa zany tsy maintsy manaraka ny zareo eny amin'ny bara fa ozy aho hoe misy anjely eto baranjely alleloia misy anjely eo miaro anaka tsy azonareo ny le izy fa zany hoe mety hoe nitambatra fotsiny le izy de lasa hoe baranjely de zao mipetraka am'le bara de seza mitingitingina be reny miakatra eo raha manahirana mahagagana mihitsy le miakatra eo zany ianao mety olona normal fa hidina avy eo anao lefa tsy normal de tindry zalahy le miaka midina eo misangisangy zavatra tsy zavatra nahirana azy rehefa mipetraka eo de zao tonga de accosteny le DG atao amin'ny à droite dircom à gauche dafy any tonga de hodidininy zareo eo amin'ny bara satria fantatra ry zareo fa za tsy misotro inona ny zavatra andrasany zareo zay zavatra komandiko inona nosotronao manontany daholo inona nosotronao de miezaka fotsiny zay rehefa koa za hoe tena tairiko mikokaty sa au plat de tena efa zay le izy zay le izy ka tsika kristianina mila manana fijoroana manoloana ny zavatra rehetra mila ampivavaka tsika hijoroantsika fa raha vao tsy ampivavaka ianao de ny fanaovako anazy taloha tany amin'le orinasa ny alako taloha de zao ny orinasa ny asako taloha de zao tonga de fenoko safo vavany jus miverako de satria le tany ray tonga de le tale général mihitsy no mitety amin'ny tavoangy whisky tonga de mitety ny avera fenony ao safo vavany tahaka an'le siny mifenony safo vavany tsisy afaka miditra tsony ao tsy afaka kopena io alleloia mila manana zay fijoroana zay tsika satria ny baiboly de miteny fa ity amin'izao tontolo zao ianareo fa aza manao fanao zao tontolo zao de tsika mila mifitarian'ny fanahy masina foana ahafahantsika mahita le lalana ialana ao anatin'iny fatoran'izao tontolo zao iny amen nresaka tsika resaka olana teo rehefa tonga ny ota ny fahotana de tafiditra ao anatin'ny olana ny olona inona ny tadiavintsika ozy ateo tsy vahaolana fa Andriamanitra Jesosy ny ilayntsika le tompony vahaolana rehetra le Andriamanitra mpamahaolana sady izy mihitsy nefa vahaolana amen resaka fiombonana amin'Andriamanitra tsika ao anatin'le izy ao anatin'ny alohany amaranako dia iresaka tsika tantaran'ny Zakaria ao amin'ny Luka toko voalohany 5 ka hatramin'ny 17 de toizitsika hatrao amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 somary ovakiko aingakaingana kely le teny dia amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny andron'ny Heroda mpanjakany Jodia nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria isan'ny antokon'ny Abia ary ny vadiny dia avy amin'ny taranaka Arona Elizabeta no anarany ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny tompo ary tsy nananjanaka izy fa momba Elizabeta ary samy efa antitra izy mivady ary noho nanao raha raha-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka ny fifandimbiasany antokony araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjarany araka ny filokanany hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo ka andory didika azo manitra
Ary ny vahoaka rehefa nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didikazo manitra, ary nisy anjelan'ny tompony seho taminy teo akavanan'ny altara fandoroana ny didikazo manitra, ary no nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria. Fefa noenona ny fangatahanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. 7:20. Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely, inona no ahafantarako izany? Fa za efa antitra ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe zany Gabriela, izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny raha nahiteny aminao ka ilaza aminao izany teny mahafaly zany, ka indro homony ianao ka tsy ahay miteny ambara-patonga ny andro isehoany izany zavatra izany. Ho valiny tsy nonao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoany. Aleloia! Naninona Zakaria? Mony izy. Izy ny anjely. Satria naninona? Tsy nino izay nitenenin'Andriamanitra izy. I Zakaria nefa dia inona? Mpanompon'Andriamanitra, mpisorona, nitondra ny tenany tamin'ny fahamarinana sy fahitsiana teo anatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny andininy 7 moa dia zao hoe tamin'ny filokanana nahazahoany Zakaria an'io fanompona tamin'io indray mandeha nisehoany anjely io azy indray. Zany hoe tena ho ampony Zakaria ny manompo an'Andriamanitra, mandany ny androny rehetra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra Zakaria. Manao ny zavatra rehetra mba hahazahoany ny anjara fanompoana ao anatin'ilay izy. Fa zao tsy nahazaka amin'ny famangim-panotronana Zakaria. Tsy nahazaka amin'ny famangim-panotronan'Andriamanitra Zakaria. Fa rehefa tonga ny famangim-panotronan'Andriamanitra teo amin'ny Zakaria, nampitondrain'Andriamanitra ny anjely dia naninona? Tsy nino izy. Tsy nino izy. Ary Zakaria dia olona tia miteny, tia mamaly, manakalahatra. Matoly anjely tonga dia nanteny azy hoe mona, idina. Satria olona tsy matambava izy. Olona be fanontaniana lava amin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa miteny amin'ny mpampianatra hoe izy manana fanontaniana dia ilaina ianao manangan-tanana. Miteny eo amin'iny. Fa rehefa ao amin'ny fotoana fanazavana lesona kosa dia tsy tokony hiteny ianao. Tsy miteny ianao mametra-panontaniana. Zay hoe zay fifehezana zay anisan'ny tsy hain'i Zakaria mahatonga ny anjely tonga dia nanidy ny vavany homona. Tsy nahazaka famangim-panotronana Zakaria. Inona nahatonga ny Zakaria tsy nahazaka famangim-panotronana? Tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra izy. Na dia efa mpanompon'Andriamanitra sy mpisorona ary izy, tena hoe manao ny asa-pisoronana, tena tia tena manompo ary tena miady amin'ny fony manontolo, azo ny zara fanompoana. Satria ao anatin'ny 7 le niresahantsika teo dia tamin'ny filokana hozy izy ny Baiboly. Araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny Tompo ka andory didikazo manitra, zany hoe manimpy Sekoly pilofasy tak amin'ny Zakaria. Tompo tena leo mba anjarako tena ao amin'ny fony manontolo ny anompo ny anao ny fanompoana. Zany hoe tia manompo an'Andriamanitra, nandeha tamin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana fahamasina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady izy ny Baiboly ka dia ary tena marina zany. Fa naninona ary Zakaria tsy nahazaka an'ilay famangim-panotronana? Satria Zakaria tsy ampy fiombonana tamin'Andriamanitra. Rehefa tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra dia tsy mahafantatra ny zavatra tian'Andriamanitra atao sy tsy mahazaka ihany koa mihevitra fa Andriamanitra ny tompony solution mihoatra lavitra noho izay takatry ny sainy. Satria Zakaria sy Elizabeta dia efa inona? Momba efa nitsahajaza, efa antitra. Dia tsy takatra ny fieritreretan'ny Zakaria intsony hoe afaka manao an'izany Andriamanitra, satria tsy ampy fifaneraserana sy fiombonana amin'Andriamanitra izy ka nahafantatra fa ny zavatra rehetra ny Andriamanitra atao. Ny zavatra anankiray koa nefa dia zao, tsy Zakaria ny premier essai tamin'izany zavatra izany, tsy Zakaria ny premier essai ka hoe tena mbola tsy nisy tsy nahita an'izany sy ohatr'izany. Sûrement efa nivakiany Zakaria tany anatin'ny boky rehetrarehetra tany, ny lalàna ny testamenta taloha tany ny zavatra rehetra. Fa naninona? Tsy nitoetra ho finoana tao anatiny satria tsy manam-piombonana amin'Andriamanitra izy. Dia tsy reveleny ao anatiny hoe Andriamanitra dia afaka miasa amin'ny fotoana rehetra na dia ao amin'ny fotoana tsy ahafahana mieritreritra ninninona intsony ary. Tsy ahafahana mananteny ninninona intsony ary. Inona ny différence ngezabe an'i Zakaria sy Abrahama? I Abrahama nino? Nanana finoana feno izy tao anatiny ary niombona foana tamin'Andriamanitra izy. Dia zao na dia niteny ary Andriamanitra rehefa avy eo nisedra any Abrahama hoe atoloha roa
atao fanatitra Isaka nefa le efa nampanantenan'Andriamanitra azy antaona ny ela be hoe avy amin'ny taranaka ao dia le taranaka tokana indray mbola ho atolotra fangatahana fa i Abrahama mbola nanana finoana foana nanana saina foana izy hoe raha lasa lavenina eo mbola afaka averin'Andriamanitra mitsangana mbola afaka soloan'Andriamanitra mbola afaka amboarin'Andriamanitra zay foana fa Zakaria tsy nazaka an'izay tia miteny foana dia anao anatin'io dia an'izay zao raha i Zakaria no nitenenin'Andriamanitra ohatry ny io an'ny Abrahama io atoloraha fanatitra Zakaria le tia memena natao mona iny mety amin'ny vocabulaire rehetra nisy teto ambony tany voatonony Zakaria daholo satria tsy zakany tsy zakandry fa Zakaria izany zavatra izany ny fahendren'Andriamanitra inona le teny ilayntsika ny fiombona antsika amin'Andriamanitra hamangy antsika Andriamanitra hamangy antsika amin'ny famangim-panotrona an'Andriamanitra tiantsika be zany teny zany tiantsika be ny fahatanterahany zany fa ahoana raha ny azakatsika an'izany raha tsy miomana sy miombona amin'Andriamanitra tsika mba tsy mila ho atao mony ianao amin'ny fotoana izay isehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao anatanterahany an'izany zavatra izany dia mila manana fiombonana amin'Andriamanitra isan'andro tsika mila manana fiombonana amin'ny tenintsika fiombonana amin'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra mifady ny ota zavatra rehetra ao anatiny ao ataontsika hitsangana hisaotra izay mihefinahitra an'Andriamanitra tsika raha masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy manome voninahitra anao zay nivanginao tamin'ny teny zay androany inoko Jesosy fa eto tokoa ianao manatrika an'izao fotoana izao satria anao efa niteny fa raha misy roana telo mivory amin'ny anarako teo afovoany eto ianao manatrika ny fotoana mahita nay tsirairay avy ny fona tsirairay avy ny zavatra misy eo amin'ny fiainany tsirairay avy tahaka ny namboaran'Andriamanitra akanjo hoditra ho any Adama sy Eva satria hitany ny tsy fahampiana fitafiana teo amin'ny Adama sy Eva sy ny faharafitsiny ny fitafiana izay nisy teo aminy dia Andriamanitra nandray andraikitra ny raisiny an-tanany nanao an'izany vahaolana izany teo amin'ny fiainany tahaka izany Jesosy eo no anandraina eo aeto amin'izao fitoerana izao fantatrao ny ao anatin'ny fisainanay ny fonay ny momba anay tsirairay avy Jesosy fantatro fa mikarakara ianao ary zao dia te hisaotra sahady satria misaora tahaka ny efa nahazo ianareo misaotra Jesosy fefa miasa ianao mikarakara ianao mamboatra ianao mandamina ianao satria ny vahaolana rehetra dia efa vita tany alohany mbola nisiny zao fiainana izao Jesosy dia raisinay fotsiny zany vahaolana zany tonga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ary tononoko ny fahatanteran'izany vahaolana zany eo anatin'ny fiainany tsirairay avy zay tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta misaotra sy manome voninahitra raha eo misaotra Jesosy misaotra Fanahy Masina halleloja amen andao tika hitehaka mafy mezantsika voninahitra an'Andriamanitra misaotra fanatitra azo toerana vetivety tompoka hanao fanatritsika ny fotoanantsika ao anatin'ny fanompoana dia mitoy ihany rapitso maraina tahaka izao dia mbola eto amin'ity toerana ity tsika super U sekoly mpanasitranana ny alarobia maraina ihany koa dia mbola eto ihany koa tsika miaraka amin'ny pasteur zao amin'ny larobia zao eny tompoko dia ny zoma hariva amin'ny 4 ao amin'ny trampokon'olona nalakely ny sabotsy maraina amin'ny 7 manomboka amin'ny 7 maraina kosa ao mitrampokon'olona analakely ihany ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny grand rally any Mahajanga sika misy t-shirt tany efa voantota efa mandeha any ho an'ireo izay manam-panindriana rehetra sy manana programa andeha hanompo an'Andriamanitra ho any Mahajanga dia afaka manjifa an'izany t-shirt fanamiana mitovy ny zavatra tiako lazaina kely dia zao azo atao sakana ho anao ny akanjo
aza atao sakana ho anao ny fanamiana ka hoe raha tsy nahazo t-shirt dia tsy afaka mandeha any Mahajanga fa raha ohatra ianao ka tsy nahazo t-shirt dia afaka mandeha makany Mahajanga fa mbola misy t-shirt tonga koa any Mahajanga. Alleluia. Ny fanaovana anazy fotsiny dia atao loko mitovy fotsiny. Raha fotsy dia miombona ao anatin'le fotsy. Dia ina moa le couleur anankiray? Manga. Bleu turquoise, zany io bleu turquoise zany, avy any Turquie zany. Ya. Dia ny anankiray ina lokony anankiray? Fotsy. Ny tompoko dia izay ny ao anatiny io aza adino mivavaka ihany koa. Ndaontsika hivavaka ho an'ny ataontsika hitsangana hivavaka. Ho an'ny fanomanana ny Grand Rally any Majunga. Ho atambatritsika ao anatin'izay ihany koa ny mivavaka ho an'ireo vondrom-bavaka rehetra. Ny asa fanompoana, ny any ampitan-dranomasina rehetra, ny eto toerana rehetra ihany koa dia misy vondrom-bavaka amin'ny toerana rehetra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay tompalalo, misaotra sy manome voninahitra anao izay, ny amin'ny fotoana rehetra izay omenao, ny amin'ny teny rehetra izay apetraka ambava ny mpanomponao rehetra amin'ny toerana rehetra izay andrahanao azy. Mivavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny Grand Rally izay homanina any Mahajanga, ny amin'ireo karazam-panomanana rehetra Jesosy, isaorana ianao ny dingana efa vita rehetra, ny amin'ny autorisation sy ny zavatra rehetra izay efa vita, fa apetraka feno am-pelantananao kosa ny toy ny fikarakarana rehetra, ny toy ny fiomanany rehetra isam-batan'olona isa tsirairay azy avy isa-tsapana, ny amin'ny budget, ny amin'ny fahafahana ao tokantrano, ny amin'ny fahafahana any ampianarana, ny amin'ny zavatra rehetra izay atrehany tsirairay avy apahitao fity sakafo ny lalana Jesosy misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Sy mivavaka ihany koa izay ho an'ireo vondrom-bavaka rehetra Jesosy na ny eto toerana na any ivelany, hampahitao fahombiazana Jesosy ny asa fanompoana rehetra, mba ho vory ny olona, ho tonga ny olona angetaentanao handray teny, ho voatahiry ao anatiny ihany koa ny teny sy ny famonjena mandra-piavany tsirairay eny amin'ny rao any lanitra. Misaotra sy manome voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Tahin Jesosy tompoko. Tsodranao nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Nizaniza mila ny tanan'Andriamanitra ahita an'izany androany. Amen. Nizaniza mangetaeta fiombonana amin'Andriamanitra, misokatra mamintanatana ho anao ny lalana amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Fankalazana ny finidinan'ny fanahy masina, ny latsahan'ny fanahy masina sy ny fahafenoan'ny Pentekosta. Ho feno an'izany ianao amin'ny etaeta. Amen. Andeha ianao dia ahita sy hatateraka ho tody sy ho tojo ndreo karazam-bahaolana rehetra izay ilainao amin'ny fiainanao tsirairay avy. Amen. Sarao fahasoavana tompoko. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy za, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao nareo. Amen.